amin'ny anaran'i Jesosy lozany zava-maditra izay makasaina nefa tsy avy amiko Jehovah ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanafiota amin'ny olo. Amen. Efa koa ilay entre parenthèse kely arato ao amin'ny arato makao anaty arato. Fa koa indray ilay Jean toko voalohany 19:40 tamin'ny fahafenony tamin'ny fahafenony nandray antsika rehetra dia fahasoavana anaty fahasoavana. Amen. Tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra fahasoavana anaty fahasoavana. Tsara no misarika antsika hoe matotsika nentina taon'i Jesosy Kristy dia ao anatiny atao hoe fahasoavana. Ny zavatra rehetrarehetra mandritry ny androm-piainanao dia zay tsika natao hoe ambanin'ny fahasoavana. Mandra-piverin'i Jesosy indray ny raon'any. Dia tehiteny amin'izay ny fanontaniana hipetraka hoe fa maninona itsika kristianina no matetika tratrany tavela ao anatin'ny olana. Tavela ao anatin'ny olana ary miezaka no mitotototo mandeha mitady vahaolana atsero. Tenin'Andriamanitra mazava tsara iny amin'ny Isaia 7:1 iny hoe loza ho an'ny zaza maditra ozy tena nataony entre parenthèse maditra mandeha mitady fanekena tsy amin'ny fanahiko ozy izy tsy miverina ty amiko izy fa manao fanekena zay tsy avy amin'ny fanahiko ary manampy ota makamin'ny ota. Inona ny anton'izany? Rehefa tsy eo amin'Andriamanitra ianao no manatona amin'ny zavatra manjoanao dia dikan'izay tsy hoe manantena zavatra ianao fa manantena olona ianao. Dikan'izay rehefa tsy manantena an'Andriamanitra zavatra ho ihany na ianao manantena an'Andriamanitra miankina aminy na anao manantena falebiazana olona. Nefa voalaza ny ten'Andriamanitra le Jeremia itsika tsinjery 17:5 laza hoe voaozina ozy izy tsy matokona sy manao antsandriny ho nofony. Zany hoe androantsika dia ampianatra antsika ny tompo hoe fa ahoana moa tsika tsy maintsy hitodika amin'Andriamanitra. Le Andriamanitra io na izany aza dia atao fitiavana. Rehefa tao anatin'le ditra ny olona rehefa tsy mitodika aminy ny zanany indrindrindrindra atao zaza-mania. Dia misy tenin'Andriamanitra zay ny Joba 4:30 dia milaza an'izao izy hoe amin'ny loza nanjo azy ozy izy no nankafan'Andriamanitra ny sofiny. Amin'ny loza nanjo azy amin'ny loza manjo azy no anokafan'Andriamanitra ny sofiny. Azonao dikan'izany amin'ny loza manjo azy no anokafan'Andriamanitra ny sofiny mba hananarany azy. Zany hoe amin'ny fotoana ianao lavo rehefa tsy mahatsiaro an'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao lavo dia Andriamanitra mihitsy manokatra ny masom-panahanao. Ao amin'ny 10:10 izy dia milaza an'izao hoe manokatra ny sofiny izy ary mibitsika aminy mba hibebaka. Satria maninona no mibitsika mba hibebaka? Satria Jeremia 5:5 dia milaza hoe mielokareo sy miotanareo ny tsy hatongavan'le fahasoavana eo amin'ny fiainanareo. Dia ahoana ozy mahatonga antsika hoe tsy maintsy mitodika amin'ny Andriamanitra ray. Satria tenin'Andriamanitra laza any amin'ny Jakoba 1:7 dia milaza an'izao hoe ny fanomezan-tsoa rehetra dia midina avy any ambony zay tsy misy fiovaovana midina avy any ambony. Rehefa midina avy any ambony izy dia ahoana zany? Salamo 5:7 dia milaza an'izao hoe manokatra ny tanana izy dia mahavelona ny zava-manan'aina rehetra. Manokatra ny tanany tsy ety amin'ny tany izy, manokatra ny tanany avy any ambony. Zava-tsoa rehetra dia midina avy any an-danitra. Manokatra ny tanany izy dia mahavelona ny zava-manan'aina rehetra. Izasy ianao zany inona zany mahatonga antsika hoe tsy maintsy mitodika any? Inona ny secret mahatonga antsika azo an'izay zavatra zay? Andeha olazaiko ianao hoe andao alaitsika ohatra misy robinet anankiray any ambanivohitra any efa misy robinet fandrotoana efa niainako zany mandeha le robinet dia ianao rehefa avy any amin'ny chantier tena maingetaeta be tsisy mpivarotra dia zavatra atao voalohany indrindra tsy misisika hoe andeha akatavoangy sy ny karazany fa tonga dia midiny eo ambany ianao dia tena miandry le izy miraraka ny vava. Zany hoe le fitahiana manokatra ny tanana izy
izy dia ianao mila concentré, mila ianao zany ahoana moa izy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra voalaza ny Petera voalohany toko 5:5 manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra, satria ny tana maherin'Andriamanitra ositsika no mandrotsaka n'le zavatra rehetra avy any amin'ny lanitra. Ianao zany mila manetry tena, zany hoe mila mietry ianao midina ambanin'le robinet, tsy mieritkerika intsony ianao mitady olona hoe aiza ny navitra, fa rehefa concentré ianao hoe tsy lohan'le robinet midina ambany. Fa alay voatsaina rehefa amin'ny fotoana ianao mierika, misotra ianao ka mierika misy miantso anao any, dia aiza ny rano mandeha tsy ao ambavanao fa miparita. Ohatr'izay koa ianao rehefa manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia maneke tena hoe maneke fa izy ny anao azy, fa tsy hoe sady manaiky ianao no ianao ihany mbola mitady lalana, mitady olona, mitady, satria endriky ny atao hoe tsy fahatokisana ozy tsika, tsy fahatokisana tsika rehefa nasiana manetry tena dia mila manetry tena. Isaia 30:5-10. Isaia 30:5-10 voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Vakio kelangeza fady amin'ny fiverenana sy amin'ny fanginana ozy izy. Fa izao no lazainy to dia Jehova ny iray mason'ny Israely amin'ny fiverenana sy ny fitsarana no amonjena anareo, amin'ny fanginana sy ny fahatokiana no isian'ny herinareo nefa tsy nefy ianareo. Amen. Mazava tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Manetry tena ianao tsy mila be kabary tsony, tsy mila mitady hevitra tsony, tsy mila mitady mierikerika aiza na aiza tsony, fa manetry tena ianao hoe amin'ny fanginana tena manaikitra hoe anao Jehova ny tompon'ny zavatra rehetra, anao ny tany sy izay rehetra ho aminy, ianao nahy an'izany, fa dia anananao manankaream-pahasoavana ianao. Zay mahatonga ny mpanao salamo any amin'ny Salamo 23:5 zay nahatonga ny Davida nylaza hoe eny tokoa izy fahasoavana sy fanondram-po manaraka mandritry ny andro iainako, manaraka. Izy koa mbola nilaza hoe raha mamaky loha sy samangina ozy izy dia ahoana moa izy iza matadidy an'izay tsy atahotra, satria le Jehova mihitsy no mitantana azy. Zany hoe ianao zany amin'ny fotoana resy lahatra hoe aloha tena anetry tena eo anatrehan'ny ilay Jehova ray. Zany hoe manetry tena araka iny voalaza ny Petera voalohany toko 5:5 manetry tena eo amin'ny tana maherin'Andriamanitra ianao. Zany hoe le tana maherina iny le teneniko anareo ty le hoe Salamo 145 manokatra ny tanana itsy ozy izy dia velona ny zava-mananaina rehetra avany ny avin'ny fitahinanao sy ny atao hoe fanomezana anao. Tsika nefa le voalaza tamin'le teny vakina teo le John toko 1:20 tamin'ny fafenoana iza Jesosy io, tamin'ny alalan'i Jesosy, fafenoan'i Jesosy io nandraisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana. Zany hoe plus ianao mandroso, plus ianao zany rapitsy hoe velonaina ianao rapitsy dia tadio tsara hoe fahasoavana manaraka anao foana, fa tsy hoe fahasoavana mistagina amina andro anankiray, tsy hoe andro alahady, fa isan'andro mandritry ny andro pliainanao ianao tokony sola bénédiction, zany hoe tokony sola grâce. Tsy izay mahatonga antsika hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambaniny fahasoavana, satria zavatra efa vitan'Andriamanitra mialohanao ny zavatra rehetra ilainao eo amin'ny fiainanao, fa anjaranao fitsany mila manetry tena eo ambaniny tana maherin'Andriamanitra. Indray mandeha nisy tantara kely tantarako anareo foy le izy. Nisy ramatoa niasa tamina orinasa sinoa anankiray, gardienne natao izy mivady. Le lerangana rary dia maty, dia voatery le ramatoa rery ny tao. Dia noho rehefa ela ohatran'ny tsy resy lahatra le sinoa hoe marina fa ohatran'ny passentiment sisa ny anakaramanan'ity ramatoa ty, fa raha misy mpangalatra inona ny vitan'io. Izy mivady ny endasana teo fa maty le rangano noho ny aretiny dia nefa mahatikena maso izy hoe ahoana ny anaovana azy zo asoriny ity nefa ry tsy asoriny ity ahoana ny sécurité ny orinasa. Voatery izy zany nilaza tamin'le ramatoa par telefôna, mialatsiny ozy izy fa nahita olona solinao zahay. Or le ramatoa manana zanaka 5, or le ramatoa manana ray aman-dreny velominy amin'ny alalan'io karama io. Inona ny zavatra nataony? Nare an'izay izy dia nitomany be tena nampalahelo izy zany, dia lasa nody tany an-trano izy dia mivavaka izy. Dia no nivoaka tao an-trano, nivoaka tao anatin'ny tranony tao izy andeha atsaka, tsy tantsony izy atao
dia nisy mpanompon'andriamanitra le mitoro-teny reny teny ona taminy dia hoe madama ianao zany ohatra ny avintomany misy loza za misy iny dia niteny le le ramatoa hoe za ozy izy voandrano no nivoaroaka tamin'ny asako a fa nanina tsy finina fa dia hoe tsy mety amin'izareo intsony fotsiny a za nefa tsy manam-pahaizana tsy finina tsy mana diplôma dia ozy izy hoe zao ary fantatrao ozy izy ny lalan'izao zavatra manjoanao zao mitompo ho an'ny olona tsirairay a dia manana plan efa nomanina zany hoe Jérémie 29:11 le fantatsika tsenjery hoe manana hevitra iverana anao tsika mieritreritra hoe en fiasco hoe tena hoe ao anatiny échec ny fiainana kanefa izay le tenineny soratra masina any amin'ny Isaia 55:8 milaza hoe raha fiderintsika dia miteny hoe ao anatin'ny fahaverezana ny ramatoa satria manana charge anankifito zany ny dimy a mba hay mandreniny koa mbola charge tsika olombelona no mijery an'iny hoe ao anatin'ny fahaverezana izy fa Andriamanitra no miteny Isaia 55:8 milaza hoe mifevitra tsy fevitra ao fa ny hevitra ao a dia ohatran'ny distance ny tany sy ny lanitra zany hoe nanomboka teo dia napahirezina izy satria na any ny oabolana any dia milaza an'izao oabolana toko 12:5 dia milaza hoe miala hely mampitanondrika ny olona fa ny teny soa mampitraka zany hoe nahazo teny izy hoe azakivy ianao satria isaora Andriamanitra amin'ny zavatra manjoanao fa lalana andehananao io a dia planin'Andriamanitra fa tsy fahaverezana ho anao dia nandeha izy a nandeha niantsena tamin'ny vola kely ananany dia mifanania tamina tompona sosiete anankiray niangavy azy le ranga le PDG hoe ono ramatoa zafady izy fa menjera daholo le entako apiditra an'le entana ao anatin'ny malalariana dia tsisy litanana ny lakleny ono amozy izy matana azafady eny tompoko izy mba raisinao hoe le tentanay fa tsy afaka mamoan'le lakle azy arery dia niraisiny izy dia hitan'le PDG izy hoe tena olona le tsy mba mikirina fa tonga dia nanao ampitiavana be dia niraisiny tsara dia napetrany tsara dia ozy izy le rangano ono atoko ohatrany mahafinaritra ozy izy ny fomba fandraisanao ny olona atsoina ohatran'ireny tonga dia mody tsy mare dia mandeha fa ianao ozy izy a tonga dia nanety tena dia nandray fa za ozy izy milona olona ohatranao fa comptable koa izy no tsara comptable koa vao niala satria tsy maintsy affecté niala eto amin'ity toerantsika ity fa lasa amin'ny filamonina dia tsy manana sahirana fa ianao ve afaka miara-miasa amiko dia zao nataon'le ramatoa tsy manana na diplôma dia zao nataon'le PDG vitantsika amin'ny formation zay anatina fotoana fohy fa zaho izy sady expert comptable no za sady manana cabinet comptable afaka miforme anao fa andao ianao entiko miaraka amiko amin'ny fomba tsy takatsy ny saina dia tiako atongavana ho leçon tirentsika androany dia zao hoe tsy ny zavatra iainanao androany mamaritra ny ambitsonao fa ny zavatra iainanao zao raha fijerinao sy fijeriny manodidina dia samy nondromolotra aminao hoe tsy tafavoaka io tsy mahita asy io tsy mahazo vady io taotao marary lava io fa rapitso milaza aminao fa ny on'Andriamanitra voninahiny rapitso hitanao anao zava-dehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra satria ny Andriamanitsika Andriamanitra velona sy tsika tsy manompo Andriamanitra maty fa Andriamanitsika le mbola milaza amintsika mandrakandroany mandaka ankehitriny miasa ary miasa andraiko John 5:17 miasa andraiko ary miasa mandaka ankehitriny ahitany voninahitra Andriamanitra ianao satria ny Andriamanitra omenao voninahitra no miteny aminao hoe zay manome voninahitra moa dia ao nosy omena voninahitra ao anao Andriamanitra sotinao indrindra satria folo teny fa nentinay kosa ampahirezana anay entinay hitrakana indray amin'izao fiainana izay hitanay ivelana izy dia ohatran'ny mafy nefa efa voalazanao zany kanefa le fiadanana efa napetraka ao Jesosy eto anatinay tsirairay avy dia ny fanantena anay zany le fiadanana zay nentinao le nandresan'le onja teny amin'ny ranomasina le fiadanana zay nentinao nananganana maty zay le fiadanana dia enao ato anatinay zany Jesosy misaotra indrindra ray masina misaotra fanamasinao amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen.